Nahitana tranga vaovaona coronavirus enina ny fitiliana natao tamin'ireo olona nody avy any Europe raha ny tatitra nataon'ny profesora Anta Marie Daniel Flontina androany talata. Faritra enina teto Madagasikara kosa no nahitana ny tranga 720 hafa ka nahatonga ny isan'ny tranga vaovao voamarina ho 380 androany talata. Avy any Savany 520 tamin'izy ireo, avy any Alaotra Mangoro ny 310 ary avy any amin'ny faritra Diana kosa ny 9. Tafakatra 430 amin'ny 109 alina araka izany ny isan'ireo olona efa votsy voavoan'ny coronavirus raha tambatra. Ankoatra izay dia ny ampiray indray ireo namoiny noho ny tsy mikaretina coronavirus. 420 raha tambatra ny isan'ireo namoiny noho ny valanaretina covid-19 teto Madagasikara. Efa manomboka miamiana ireo olona ahitana fahasarotana satria 26 izy ireo androany raha nitatitra mitondra tenin'ny CCO. Tinafeny Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipa nasionalin'ny baolina kitra ny Ahiainy momba ny fionana ampraalahiny eo amin'ny Barea Madagasikara sy ny etalon Burkina Faso ny 12 Oktobra. Somary manainy amin'ny toejavatra any Portugal aho, hoy izy nandritra ny fandaharana Talon d'Afrique tao amin'ny Canal Plus ao Malialina. Efa misy ny fifampiarahana amin'ny tompon'andraikitra Marokanina amin'ny famindrana io fionana io, hoy ity teknisiana frantsay ity. Noho izay dia eo am-piandrasana ny valiten'ny Maroka isika ankehitriny, hoy izy, fa raha toa ka tsy mahazo valiteny mahafa-po dia ny ekipan'ny Swift Esperang avy any Luxembourg no hifanandrana amin'ny Barea. Ny loharanom-baovao iray avy amin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra dia nanambara fa mbola tsy nisy fanampahan-kevitra tapaka aloha hatreto, mbola siosiondresaka hatreto ny famindrana ny lalao any Maroka. Miverina manao ny asa andavanandro tsikelikely ny ao amin'ny fitoerana fakana nomerao na ny SIM eto Antananarivo. Niverina nandray ireo antontan-taratasy vaovao sy ny fizarana carte grise ny fitoerana nanomboka ny alatsinainy teo na dia noferana ho 100 aza ny isan'ireo olona raisina isan'andro. Ireo olon-tsotra sy orinasa tsy miankina dia afaka mandefa ny fangatahana laharana malagasy isaky ny alatsinainy, alarobia ary zoma ary ny talata sy ny alakamisy ho an'ireo mpivarotra nahazo alalana. Nandritra ny fihibohana dia carte grise miisa 550 no navoaka ny SIM ka ny 900 amin'ireo dia efa voarain'ny tompony. Nisy ihany koa ny famoahana karatra fahazon-dalàna mitondra fiara miisa 740 nandritra io vanim-potoana io izay efa eo am-pelatanan'ny mpampiasa azy ny 500 isan-jato.